fotoana ny tantara eto amin'ny RTA. Atolotry ny 11 du paradis groupe io anao izao ny fizarana voalohany amin'ilay tantara mitondra lohateny hoe kely be tratra. Tantara nosoratan'ny Toko Zerara Rabe Manantsoa. Ireo anome aina ny tantara Michel Laraitratop, Sedra Nambinina, Landry Steven, Sehanora Manantsoa ary Aina Fity. Nandry fiosina Nantotosa, Tovandriambololona. Studio ny Brod. Ay dia efa misy mpanatitra. Hey, neny koa dia manaitra. Tovy le zoko mengoty re iny a. Fa zara mengoty mantso miantso azy rehefa taraiky ohatr'izao zay vao mirava avy mianatra. Dia tena nitovy amin'ny fiara ohatr'izao foana izy rehefa fanojo amin'ny ora iravan'ny dadan'zareo ny ora iravanayko. Fa androany tao nateriny aty Ambavady mihitsy. Ka ohatra ny ateriny dadan'zareo hatreny Ambavady reny ihany koa io ko. Fa anjarako indray aloha ny androany. Ndrity koa re tsy dia mahita ho lazaina ka hita fa marina zanako. Ny tena marina tsy nanaiky tovy raha tsy tonga teo Ambavady mihitsy a. Ilalana miditra aty amintsika iny mantsy mangina be raha teo moa efa maizimaizina ko. Ary naninona tokoa re tsy rambana mpandrosoana ilay zanak'olona. Mbola maikamaika io izy fa tsy maintsy mandroso eo foana izy amin'ny manaraka. Ay, fa hono aretsy. Efa ela ihany no saika ametraka n'ity fanontaniana ity. Hoe zay neny. Hoe itovy hoe ilay olona iresahindry amin'ny telefônina maraina mandra-parivo ny andro iny rehefa tsy mianatra indry. Reko miangolangola ery manko indry rehefa eo pototry ny telefônina eoko. Fa inona no atony ametrahany eny an'izany fanontaniana izany. Masaka ery tsy inona ny resakareo teo Ambavady teoko. Moa tsy afiainiko amindry fa mahaliana koa ny ahafantatra ny fiainam-pitiavandry ndry mantsy no mba hanitokako ka raha toa misy olana na misy zavatra ilaindry ny hevitro dia aza misalasala aminatona neny izany zanako izany saotra melorina eny ao fa tsy maintsy ampahafantariko aneny eo ihany ny olona miaraka amiko fa olo-kafa aloha ilay mpiresaka amiko matetika iny fa tsy hitovy finamanana tsotra fotsiny no ifandraisanay hatreto. Ay eny tsy afianiko amin'eny aloha fa efa namboraka tamiko ny fitiavany ihany izy. Vao tsy ela akory izay. Dia ahoana ozy indry mantsy azy ka? Ka efa misy olona miaraka amiko mantsy anao. Fa miteny taminy ihany aho hoe ndraso aho fa eritreretiko nefa raha ny tena marina dia efa manan'olo tiana fa tsy samy tsotra tamin'ny fotsiny. Dia ana tena pokaty fotsiny izany ilay zanak'olona amindry. Fa hovaiko kely aloha ilay resaka mba manahoana tokoa ny fianaran'ny future infirmière koa mandeha tsara. Mandeha tsara ka. Fa zao tokoa ary neny efa nomboka tsy hoatsy ny fiambenana marary eny amin'ny hopitaly ho fanazanana sy ho fampiarana an'izay ny anarana hatr'izay. Ay, ary vetivety kosa raha vao 3 volana ny anarana dia efa miroso amin'izany sadiko. Ary neny ka tsy maditra ny ankizy ampianarana eny aho. Milamina tsara ny fiarahamonina eo kia. Oay, andraso loha jereko kely ny lokantsika mianakato fa efa reko mitsetsatetsa mafy mihitsy izy izany dia iza koa aloha dia hisy lokanjy vetivety ka. Eny ary. Liana dia liana ery neny te hamantatra ny fiainam-pitiavako. Tsy hitako izay mahaliana azy satria na zaho koa aza mba fanina. Tiary nefa nekeko voalohany kanefa toa tsapako mitefy fitiavana nitovy ihany koa ny foko.
dia ahitrarehetra fotsiny ve izany manekiko amin'ny fitiavan'ity ary sa inony e? Adaladala mihitsy ity foko kely ity ka maminy atsy finy roa. Tiary a, fa inona nampahela be alina tany e? Ho disy fidirana eo indray angamba androany. Miala tsiny kia, tsy misy olona mihitsy koa nge eo aminay dia somary sahirana kely ahy. Raha za mpiandry tanàna koa tsy hita mihitsy zay nalena hatramin'ny maly. Tsy hita? Ie. Fa mba lasay zary. Dia tsy fantatra mihitsy e. Efa nanontaniana daholo ireo namana mpiara-misotro aminy fa laza nefa ny zareo fa tsy mahafantatra ny zenalehany ihany koa. Moa mbola tompony tena ny tsara koa izy tamin'ny zareo le nisaraka maly ariva dia nandeha rery. Zany ve? Raha tsy mbola andrenesam-baovao ngamba izy mandra-parivany andro dia andray fepetra mihitsy aka. Tonga dia fitarainana mihitsy no apetraka. Ary sao dia mba lasany amin'ny fianakaviany kosa izy nefa na ohatra hoe any amin'ny zanany. Efa nanontaniana daholo ny fianakaviany fa tsy nielingelina tany mihitsy hono izy. Ny zanany indray ne efa nanambady dia any amin'ny faritra daholo e. Tsy misy etỳ amin'ny tanàna mihitsy. Tena mahagaga izany a. Mety misy hoe mety nisy dialiany angamba na mino fa tsy maintsy hiverina eo ihany izy e. Olona efa olon-dehibe iny koa moa ve ho very. Nganike. Tamin'ny ianao mbola tsy no teto tanindrazana tokoa moa izany dia raha irery no mipetraka tao amin'ny tanànanareo malalaka be io. Enkia, le raha matovady mantsy efa maty. Mpiandry tanàna ny dady efa 10 taona izy mivady ireo. Zany. Dia na dia efa maty azy dada dia mbola mipetraka tao foana izy mivady. Zany ve? Dia io tranobe ravany afo mitamboanareo io ve izany mbola eritreretin'ny laharenina sa ahoana? Mbola tsy lahara-pahamehana kira amiko ry izany a. Zara teo moa vao manomboka miariko. Ny fanana amin'ny papa moa tsy misy anatanterahana an'izany tsony fa lany nentina ny tsaboana azy daholo. Kanefa maty ihany izy taty aoriana fa tsy nahita hampanafahana mihitsy ilay aretiny. Dia izay ny antony mbola hipetrahako amin'ny trano natokana ho an'ny mpiandry tanàna io aloha hatreto. Dia fahina tokoa aho izany nahafaty an-dadanareo ny hoe tsy nahitana fanafany. Miala tsiny mialoloha fa toa mamofo tamandry iray ilay fanontanianako. Tsy misy tsinika izany a. Efa 7 volana teo nga mangezika izay no lasy e. Aretina tsy fatapototra mihitsy ozy izy fahitany razao azy. Tsy fatapototra? Tsy fatapototra hoy aho satria tsy nisy fitsaboana izay tsy nandehana anay kanefa dia tsy nahasitrana an'ilay aretina mihitsy. Vao maika izany ny omby ilay izy. Ritra sady fongana daholo ny fanananay hatrany amin'ny banky azy. Tsy nahita mpahafahana mihitsy ilay izy. Dia ianao ve izany tao anatin'izay fotoana rehetra izay tsy mba nieritreritra ny ody akory na mba hikarakara ohatra na ohatra izany fa nijanona tany ivelany foana? Ohatra ny hoe mifono fitsarana tsy nandraindraikitra taminy angeza ny tenao izany ry tsongainy e. Aza raisina ohatra izany kosa e. Za zange tsy vidiny tsy mba nahita an'izany ndraiko e. Eny na dia tamin'ny sary aza. Vao nitsaika tao an-kibony eny no dia namony eny izy. Mampalahelo tokoa ity izany a. Ny tena marina koa ry tsongaina dia tsy nanam-po mihitsy aho hoe hitarika fahafatesana io aretiny io a. Satria natanjaka tsara izy tsy narofo tamin'izay niaraka ny fakahita farany. Zany Ny vadin-draha teo koa nge teo foana ny karakara azy tsara e. Za mbola tsy afaka nody satria mbola tsy vita ny fianarako tany ivelany. Ianareo fakahita tava farany ve izany tsy efa tamin'ny firy-taona? Izao nefa ianao vao tery hody ihany satria tapaka ny vola tokony nanohizana ny fianarana. Ny tena mampalahelo koa ry tsongaina dia very lasany olona daholo ny fananana sisa maniangana navelan'ny maty a. Io tanàna voadidina tamboho sisa mba nijoro. Nefa dia levony avy tsy fantatra hoe naninona taty aoriana. Tahiriko manokana izao no mba nahafahako ny vidy an'ity fiara ity sy le moto ao. Tena mampalahelo tokoa izany. Efa tonga aty am-pianarana reo sady tsika fa varindresaka teto fotsiny ko.
Bonjour, monsieur l'officier de police. Madame Voahirana, manahoana ianao? Mahazo toerana aloha sakafo e. Ataovy rehefa efa avy nisakafo teo fa efa voky mihitsy ary niala tany an-trano ka miditra amin'ny roa maty izahay androany dia niainga loloha satria nanantena ny hitanareo mianaka mba tsara vitana. Tsara vitana tokoa aloha ianao e. Tery dia tery tokoa moa ny fotoana fandaharam-potoananay amin'ny taony asanay tony. Tsy dia misy fotoana ahafahantsika miaina loatrako. Ka inona ny vaovao e? Azafady zandry aloha. Mba asioran'ny-boankazo mitovy amin'ilay anaty eo any azafady. Ary mba aiza tokoa atovo e. Ianareo mianaka foana manko ny tratrako eto matetika. Ka voalasa kely ihany le rina. Mbola nisy raha maka tsy maintsy nandehanana an'izay mantsy e. Any amin'ny birao any. Izay tsy nararanao azy teo e. Sakafo maivina no nividil'lery teo mantsiko. Zany? Misaotra lesy zandry e. Sady sotro ihany aloha ny ranom-boankazonao. Ie, misaotra betsaka e. Fa mba nanahoana tokoa aloha ny fiainanareo mianaka nandritra izay fotoana izay. Manahoana milamina tsara? Milamina tsara ka. Tsy nisy olana mihitsy aloha nandritra 3 volana niverenanay teto an-tanàna izay ka. Fa inona no antony nametrahanao an'izany fanontaniana izany ka? Tsy hoe misy ninona akory ka. Fa saika ilaza aminao fotsiny aho hoe maninona moa raha mifindra ny an-trano amin'izay nareo mianaka e. Mety hanamaivana ny fahasahiranareo koa ange izany e. Ngamo zahay ry Patrika dia tena hoe sahirana be manakory a. Sady efa nilaza taminao aho teo fa milamina tsara ny fiainanay e. Tsy mba leo mipetra-drery ve nareo mianaka e. Tsongaina koa iny efa ianao rery no namelo azy hatramin'izay ka maninona raha mba mifindra ny an-trano amin'izay ho a. Aleo mihitsy aloha ry Patrika fa aleo mihitsy aloha amin'izao fa misaotra betsaka e. Voaingana loatra koa no nalasa ny sahondra vadinao izay ka hafahafa ny fomba fijery ny fiarahamonina. Izany ve? Tsy maintsy ho avy foana ny fotoana iarahantsika mipetraka e. Fa mbola tsy izao aloha e. Indray ary moko. Rehefa izay moa ny safidinao atao ahoana e. Sady tsy mbola haitsika akory inge ny hevitra izy mianadahy zanakao amin'izany fanapahan-kevitra izany e. Raha ny momba an'izay indray efa napiditra resaka mikasika an'izay ihany tamin'izareo ka. Ay, marina tokoa fa tena teny zareo ny reniny. Nefa mino fa tsy ho sarotiny amin'izany tovy sy miangoty. Fantaro tsara mantsy ny toetran'izy mianadahy reny. Itsongaina koa moa efa namany tsy mifankafohy amin'ny angoty raha teo e. Ka mino ka tsisy olana izany. na izany aza koa. Azafady, andray vetivety amin'ity telefôny ity fa hitovy ty miatso ty. Allô? Allô dada. Sao dia mba afaka maka aty amin'ny birao aloha dady. Za mantsy fa misy raha ratiny ilaina dada maika be aty. Eny ary fa ho avy ary se a. Leo angamba aloha toy izay manaraka indray ny resaka antsika ary voahirana. Ay, Misy raha maika tsy maintsy andehanana hono any amin'ny birao any fa miala tsiny ndrea. tsy maninona ka. Ndao ary fa miara-mivoaka izany sika e. Efa fotoana tokony andehanako koa matsy izao e. Ay, So adino ireo famerim-bolanao eo ambony latabatra ireo e. eny tokoa, misaotra. Taizary moa ry Patrika no nahitako an'ity tovolahy ity e. Tohatra ny tsy vaovao amiko mihitsy le endriny a. Iny vao mivoaka amin'ny fiara miaraka amin'ny tovovavy iny ve? Indrindra. Ay, ity ary zanako topoko laharabosy lahatokona re ny voahirana. Angatsy tadidinao tsony e. Eny tokoa. Rabosy navela tokoa ty endriny ireo olona le. Tena mitovy no izy mianaka e. Ity ary somary fotsifotsy nanahaka andreniny fotsiny. Iny ve izao ahatadidy atsony? 5 taona teo matsy izay no neonanay farany tamin'izany ala tao amin'izareo e. Mety efa tsy tadidiny tsony tokoa aloha ianao e.
dia olo tiany izany ny tovavy miaraka tamin'ny teo iny ve toa mifampisakampokampony ery izy roa kely. Eny e, azo eritreretina aloha raha reny fihetsika nataony teo reny. Fa ny fitafin'ilay tovavy teo kosa aloha mianjaka loatra e. Ny volo amin'izany menamena be. Tsy akaiky kosa aloha raha notsongaina no manao fitafy ohatran'ireny ka. Eto tokoa vao mandinika. Tsy misy tokony ahina nge izany ny amin'ntsongaina raha toa ka mbola velonaina somatsara toy izao ity ary. Ilay zanaka rabosy lamatoa sa ve tsy niara-mipetraka tamin'ireny intsony izy rehefa taty aoriana dia izao indray vao miverina teto sa anontaniako amin'ny Patrika. Toa lasa saina be ho avy iran'izany e. Fa misy inona e? Oay, ahoana ho ianao? Mandra-piresaka indray ho aminao fa eto antsika ny tsy maintsy misaraka eto amin'ity sampanana ity. Ay, eny ary misy fanontaniana mahakasika an'ity ary saika apetrako aminao fa aleo aloha amin'ny manaraka Patrika. Eny ariko. Eny ary mandra-piona. Mba hoana tokoa izany ny fandiniany dadan'ity raharaha ity e. Toa mystère be amiko anie izy ity e. Enjana aloha e. Kisoa ampolo no ripaka tao anatin'ny alina vitsy monja. Amin'izay tsy nisy nahenony avian'ny biby namona an'ireo kisoa ireo ny tompon'ny tanàna. Eny fa na dia ny mpifanila vodorindrina aza tsy hay hoe ahoana izany ny fomba nagrobahany an'ilay tafitrano e. Kanefa ny tafy fanitso ilay izy ka tokony hikorisana e. Fa angamo adiny dada fa ohatrany hoe ny vovotsy sy mifankandrenesana mihitsy inge ny le zavatra tao e. Tena toa mahavalala-dôly ny alika. Tena ny alika teo manodidina rehetrarehetra mihitsy e. Dia mety hoe nandritra ny fotoana iny ngamba no nananareo tamin'ilay biby nidirina sy nanana an'ireo kisoa ireo. Ity fomba filazany se azy koa. Fa ahoana e? Ninana an'ilay kisoa ahoana e. Ka hita fa zany ingery dada e. Vazovazo ray an-dalana fa ny tena mahagaga dia ity. Tsy nisy nanombiana ny vatan'ireo kisoa ireo fa dia ny rahany fotsiny no nitsetsefin''lay biby izany teo amin'ny tendany. Dia ny vatabe navelany teo. Nga tsy mampatsiahy ireny vampira anaty orona tsara ireny mihitsy izy ity ry dada. Hatramin'ny oviana indray ilay izy nisy vampira nitreritra rahana kisoa izany a. Ka zany kosa moa ny rahantsika nahitako. Dia dada hoe izany mihintsy fa ilay biby antsoina hoe kely betratra ilay nalaza nandripaka an'ilay biby fiompy hatramin'ny fahazazana ireny tokoa io verina io indray. Izay tsy milaza an'izany mantsy no ohatry nanenonako. Nalaza ange izany ary dada e. Tsy tokony ny faratrany amin'izany ilay roa. Fa raha ny fomba fiainako kosa aloha dia tena mitovy tamin'ireny fotoan'ireny mihitsy a. Mitomany valala daholo ny alika. Izay no alalana fa mihodihody any ambadika any ilay biby. Atahoran'ny alika mafy koa mantsy izy io satria mahatanjaka lavitra rapitana amin'ny alika. Misy indray milaza fa karazana fosa manafika tanana ihany koa izy io. Eny e, marina tokoa ve aloha dada fa hoe tena misy miompy izy ireny a. Dia ompiana tao inona koa nefa. Dia iza izao mba fantary dada hoe miompy izy aty manodidina ity ohatra tsy haiko. Raha araka ny sisondresaka dia misy miompy tokoa izy io. Ao koa ny sasany miteny hoe ny olona ambony no miompy azy ireny ka zary tonga mpanefoefo ao anatin'ny fotoana fohy satria manambina sy mampisy vitana hono izany izy ireny. Raha hoe ny olona miompy azy indray aty amintsika aloha mbola fanontaniana tsy ahita-mbalina izany hatramin'izao e. Sarotra ihany koa ny tokoteny fatratra fa tena olona miompy azy io. Ka tamin'ireny fotoana ireny nge ry dada dia toa hoe rabosy ohatry nalaza be hoe niompy azoko. Raha ny sisy ndresaka aloha dia hoe anisan'ny miompy izy e. Ary izay no nampanefoefo azy tao anatin'ny fotoana fohy. Fa tsy fantatra aloha hatreto izay tena fahamarina an'izany e. Izy raha teo moa inona efa maty fito volana lasa iny izay e. Ny fanadihadiana sy ny fijerena ifotony ihany no ahafahana mamantatra an'izany a.
Zay ihany koa no mahavaly an'izay fanontaniana be da be teo zay. Eny efa nisy bandy nanao larondy ihany aloha fa isaorana ihany koa aloha ny ao ambony satria mbola tsy sain'olombelona nafoy mihitsy aloha zany hatramin'ny hoe nitrangan'io zavatra io Kanefa ry tsara ihany nandefasana an'ireny fangatahana fitaovana ara-pianatra ireny mba entintsika isamborana n'ilay biby. Miororo fatratra matsy ny mponina eto ambony vohatra, indrindra fa ireo pody alina. Eny efa lasa moa iny fangatahana fa dia miandry ny toy antsika sisa ry dada. Fa ina hoa mampitatakolaka neny atao potitra amin'ny varavarankely eto e? Tsy misy tsisina rety mba mandefa fisainana koa indraindray Ny azo ao mahalasa saina dia tia resaka kely be tratra ty. Toa mitady atahotra ihany aho hoe mihaino resaka olona hoe malaza be ilay hoe kely be tratra. Kely be tratra? Dia ny manana olon-tiana ofisier de police indray ve tsy araka an'izany e? Mety aloha zanareo amin'ny resaka fitiavana fotsiny izay ezaka mba mionako. Ka adino fisian'izao tontolo izao. Ndriko izany toa manao izay hamenatra ka. Efa enoeniko ihany tamin'ny ankizy mpianatra io zavatra io ka. Toa hoe efa ela hono izy io no rehefa farany dia izao miverina izao indraiko. Nahoraka be mihitsy io tamin'ny fatan'ny ranay ka. Fa tsy mbola nisy nahita maso azy izany aloha e. Dia nefa feon'ilay izy no mitaritarika rojo sy mierina fotsiny. Izay izany no enon'izay maheno azy matetika. Toa ny hoe mahay manao fitomanin-jaza koa izy io. Toa mampiorokoditra koa izy izany ka. Fa ny tsy azoko tokoa hoe maninona ilay izy no mitarika rojo. Ka toa hoe misy tompony izy io dia misy miompy e. Indraindray hono izy ampandehanana an'ilay tompony irery dia ny rojo izany eny amin'ny eny na eny amin'ny tongony na eny amin'ny vozony dia ampanarahany azy ihany. Izany hoe mba hamora ny fisamborana azy izany rehefa mody izy e. Izay ngamba no eritreritry ilay tompony mampandefa azy amin'izao. Dia indraindray koa ny misy olona ampanarahana an'ilay biby mihitsy ka tsy fantako izay marina aky e. Dia biby fiompy ihany izany no tena sakafony. Ohatrany hoe kisoa, ondry, bitro, ireo izany no tena lasitatra. Fa raha misy alika amin'ny fanandrina aminy dia ataony tsy tafavoaka velona mihitsy Izay no ilazako amin'ireo hoe raha mbola afaka mody aloha dia mizaha mody aloha foana amin'ny hariva ka. Tena enjana indray izany fa soa ihany aloha isika nefa mba manana mpanatitra mahafatrapo e. Marina izany. Aiza koa re tsy dia hoe mpanatitra mahafapo hitako. Miresaka mahakasika an'i Patrika ihany ry. Andeha hoekeko amin'izay ilay fiangaviany amin'ny tokony hifindrantsika sy ndriany amin'izareo. Sika roa vavy kely reto matsy tsy havita ninina koa raha sanatria tonga tokoa ny tokoa. Efa ndresaka an'izany koa nareo e. Nefa iza moa no aninantsika ato? Somary misalasala ihany mantsy satria vao tsy herintaona koa izay no nahafatesan'ny reny tovy sy miangoty e. Dia fa ahoana tokoa no naharaikitra vetivety an'ny sy dada miangoty tao e. Toa gaga ihany mantsiko. Sa hoe voankody fodira tamin-dra polisy neny. Mahita lazaina mihitsy ndry ity ka. Raha ny tena marina ry notsongaina dia i Patrika no voaloham-pitiavako fa tsy anjara angamba ny anay raha izay no azo ilazana azy satria sahondra namako no lasa vadiny. Dia iny no nananany antovo sy miangotiny. Avy eo moa niaraka tamin'ny raindry dia niala teto e. Samy efa maty vaty izay ankehitriny dia maniry ny fameriny ndraiky ve ka nisy an'izany tantara rehetra izany koa e. Tena mahavita sarimihetsika iray mihitsy koa izany koa. Avadio sarimihetsika ariko. Fa vao niala kely teto nge izany nareo dia nidosy ny fahafatesana dada e. Satria raha ny fitantarany eny dia hoe vao tany am-boka dia nandao antsika izy. Eny retsy Dia fa naninona izany raha miverina taty fa tsy tany alavitra tany. Za dia gaga amin'ny eny mihitsy ka.
roapolo taona teoriana vao tapa-kevitra ny verina kanefa ny tranony dadabe sy nenibe teto mipetra-potsiny. Ka efa voaray ho mpampianatra tany ingery tsy avo teraka kely ndry dia tsy te ahita amin'ny Patrika ny tratran'olo-kafa koa ny tena mariny. Tena enjana koa aloha ty resam-pitiavany ity ka tsapako amin'ilay anako amin'izao mihitsy. Iainandry amin'izao ahoana ke? Ary tsy mivalindry mihitsy tokoa anie ny etaeta ny tovo e. Tovolahy manan'endrika sady manam-panahy koa nge izy iny tanterao izay fanindrinareo tsy toa tany amin'ny fahatandranareo tany fa aza zany ampidirina an'izany ka efa hoe efa manana n'olo tiana hoy aminao sady araka ny teniko tamin'ny eny dia vao maika akalako antovo izany. Ndry ihany ioko. Sady matsosotra be koa hoe mieritreritra ilay hoe zanaky mivadiny ihany no mifanambady. Neny aza ve tsy mahita koa hoe hafahafa be izany na dia miaina an'izany fotsiny aza. Ianareo nge kory tsy mpianadara iraha e. Na dia izany azako sady avy aloha izany resaka izany ho any ka. Miverina vetivety ary nefa adiniko ato any efitrano ngamba ny findaiko soa ihany aza fa mbola tsy lasa lavitra na tsikaritra fa inona koa no mampitanaka sy mampitambava ny neny eo e. Toa mitambava ery mandinika ny telefonina n'olona hoeto aty fa sasany andro eo izay ilay olona ka. Fa ay ve retsy ka itiary zanaky rabosy ty olona miaraka amin'ity ity nanentsy akijanona izy io dia nikaroako. Hay ilay tiary ny antso teo dia potra teo ny sarinareo mifampisakambina be. Dia tsy niraisina izany ilay antso fa lozana nijery ilay sary teo fotsiny. Ka ay ve fantatry n'iny koa tiary e. Fantatro izy ka izy izany ilay olo tindry. Endry neny bokosy be e. Fangamo ny bokositehany ihany no mikoty fa ny toe-panahy ihany koa. Inona indray ary izao no tian'ny atongavana amin'izany ka. Tsy afeniko amindry fa vao vetivety izy iny no hitako mifampisarizoro tamina tovovavy mianjaka fitafy be izay Dia tena ohatr'izany koa ve neny e. Mifanaratsiany sasany aza efa tsy fidiny dia neny indray tia manondrana. Sa tiany neny araka mitovy mafy mihitsy dia izay ny antony anaratsiany neny antiary amiko ohatr'izao. Andray kosa e. Raha tsy saina be nge izany fiheveranao azany ry nitsongainy e. Aza raisina ohatran'ny fankahalana fa noho ny fitiavako anao nge anaka no antony ilazako an'izany e. Dia efa hafiriana izany nareo no niaraka? Efa iray volana angamba izay. Andrekaka eo. Lasa aloha ka raha riva toy izy nandresaka sady tia miantso tia mihitsy izy. Allô? Efa ho avy alesy Lozy tia marina. Tsy azoko mihitsy hoe mba inona loatra ary ny tena antony anakanan'iny hiaraka amin'ny tiary. Mahalasa fisainana ihany indraindray hatramina alalana fa tiary miaraka amiko dia mandresy lahatra akolaka izany izy fa tokony hisaraka aminy fa misy inona ary toa misy zavatra ambadika feniny amiko izany ka. Tenindrery nge mahalalako izany e. Ay ve lahy efa tao akaikao ve. Aoka tonga dia miakara eto ambony moto dia tsy mba misy akory na dia oroka kely eo amin'ny takolaka aza. Aleo koa tsy miteny fa izany indray no navitra adeto fa tia resaka ray tia kosa aloha tsy maintsy ampidiriko hitsapako ny tena lalany rano. Ohatry fa atao tsy miakatra ianao fa ilozanao mitaky io fotsiny eo e. Ao raisy mikasika dia andao raha terina va miana anatsy. Misy resaka mba tiako atao amin'ny lalo e. Resaka momba n'inona? Alazao malaky ary. Fa maninona ho raha mba mitsidika kely any an-trano ialahy mba prezanteko amin'eny amin'izay koa mba
tsy mitaitaina izy rehefa mba miara-mandehandeha tsika izany hoe rehefa misy diale atsika zay ary ny any lary ty ary nefa iza koa no anaiko fatom-patorany ty amin'izany ho sahady mbola tsy navita fiainana izao bandy zao a fika netiko nanjononanao fotsiny reny teny mamy sy fanomezatoko be deaibe re andray to iloha zalahy mandinika fotsiny re tsy aingana loatra kosa ve zany ry tsongaina tsy mbola ampiray volana ange zany ny arahantsika e izay indray ny alahy ka na herinandro ny arahana aza ave moa sika mifankatia ny zava-dehibe sa tsy tia landray aiza koa moa no de hoe tsy tia raha zange tsy maninona ke fa mba ahoana ozy mamanareo ka mety ilaza izy zao hoe maika tsy faingana tombobokana mbaditsika moko ampy fampizahantsika toetra tsara ve re ny fotoana ny arahantsika foy de foy ireny ka fampahafantarana tsotra fotsiny ngeny tiako atongavana fa tsy de hoe inona loatra akory raha rony kosa raha mba hahafantarina azy ny tovolahy miaraka amin'jana ny vavitokana sa ahoana hoe lahy zao ary omeko valiny mahafapo ianao a raha omenao valiny mahafapo koa le fangatahana hoe ahoana moa zany eo indray de mody faniny eo efa fantatrao ihany zany vesh mbola zany ihany tsy efa nanazava taminao kosa ve aho hoe efa tsy mazoto ny hiditra amin'izany hoa fa aleo rehefa mpivady ara-dalàna sika vao miditra amin'izany raha anjara moa ny atsika sy alahy fa rehefa tsy anjara de tsy haiko zay indray ny antsongainako anisan'ny mampitombo adirin'ny fitiavana eo amin'ny olon-dronga eo ny ho zavatra io ny fitiavantsika koa moa ohatra ny tsapako ny lasa ny nangatsiantsika tato ato ianao ihany manao izay mampangatsiaka azy eoko za aza ty efa mitady tofoka sahady aza nohony ihany koa zany resaka zany ka so ady eo indray ny afarany indray aryko de ao miakarona fa miato andro ihany ny andro ty angamba ny sipa polisy vindrindra amin'izay sipa rehetra ny arahako ka tsy azoko hoe inona tsy ampiasaina ny ova avela ho bobongolo fotsiny eo verangako tiary kosa moa tsy mahandro mariazy nao zany a mba mandehana mora ihany ry tiary a to mitady ho kivy sahady amin'ity toetra ny tiary ty efa impiry aho zao no nanda azy fa hatramin'izao izy kiva de misisika foana sa zay tokoa ngamo no mahalelan'ny lehilahy aleo ngamba miala ten'izao de mbola tsy misy maratra ka ny fanakanany eny koa moa tsy andaniny sy laitra ary tsy fiarany tovy ve ty miklaksoniny ty ie izy mihitsy manofahofa tanàna miantso a io de araka aminy aka tiary tsy hita ve ny andrasany eto manao ahoana no tsingaina fa miandro olona angandry izany bonjour elahy evo tonga de midiraka ino tsingaina ndao ary tonga de tamin'ny devandry mipetraka ie andalana ody zany ianao ay mba noloran-kely amin'ny davangy vetivety ange zany ho tsingaina tena ohatrany maina be zany tendako zany ao arinao ngambana izy teo e ao jerevao andraso ary takariko vetivety zay ty ary oay azafady voditra tety an-tanako marina le izy oay nitakatra le tavoanga latsaka teo ihany koa tovo tanako indray nefa mivoatsapany tena tsy le tavoango marina no nalainy notsangaina fa lozana mibanjana fotsiny ary fa maninona koa ary zany tohatra ny misy ery manosika zany anoroka nyty molotra ny manify de manify ty reko tohatra ny mibitsika mangina tanaty koa hoe
tia orotovo. Marina raha tsy fanoriketo zazotovy raha mito zao. Milimetatra vitsy monja sisa dia ifampikasoka molotray. Way, nitandrema ihany tovo a. Saika latsaka tany amin'ity izy ange ny fiara e. Eny tokoa. Aleo mihitsy aloha asiana fijanonana kely ka. Sa hoanao zonotsongaina? Miombokevitra aminao tanteraka. Aleo jano eto amin'ny sisiny eto mihitsy aloha. So dia mba tokony aborako amin'ny Notsongaina ihany ary ny marina momba indrainy. So matsy anaonao foana any ireny ankizy ireny ka izay voaloza. Ary tsy izy ve izany izy manatitra ny fiara ho izany? Izy tokoa. Toa hitovy tia miresaka amin'ity. Fanoroka kely dia iny Notsongaina fa nanidy vavahady. Ay, mientanentana ery ny foko. Ohatran'ireny lolo kely be dia be mitady lalana ivoahany ireny atao mitratraka tamin'ilay nirohany tovy teo. Mba niteny tamin'ny Neria hoe mendrika atao sarimihetsika ny tantaram-pitiavany. Ka niako aza tia ny tena raharaha. Tena miaiky andrity ka mba marina moa. Mba mahafinaritra neny mihitsy tia manahita olona tia ka. Tia milingilingy loatra lahy. So potraka e. Aza manako neny. Tsy hoe lalao karatra roa akory fa ho tapahako amin'ny fiaonanay rariva ny fiarahako amin'ny tiary. Hay moa izany izy io. Ie, fa tsy ny fiarahako amin'ny tovy koa ve moa ny fanirineny hatramin'izay e. Tanteraka izy izao dia mifalia. Misaotra an'Andriamanitra. Izay vao azoko ny aiko. Dia iona amin'ny tiary indray izany ry rariva? Hiteny an'izay fanapahan-kevitra izay fotsiny ny anakamony ka. So dia hariva be any ary a? Eny ry. Hitandry ihany ty tany tsy milamina ty. Eny ry ny malala koa. Izay no izy ry tiary a. Tsy mety tsony amintsika. Aleo mifampitsodrano. Alatsiny. Eny. Tsy misy tokony alandintsinika izany. Rehefa izay no hitanao fa mety dia hajaiko ny safidindry. Fa soa ihany aloha fa mba tia amin'itony toerana mahafinaritra be itony mba nanasako anao amin'izay mba manja be ny famaranana ny fiarahantsika ko. Misaotra ry tiary a. Tsy dia napoziko loatra mantsy ny valiteninao. Tsy misy miala main izany kosa eto ry Tsongaina. Ny hoe veriny fa tsy hitako angamba izy niditra tao anatin'ilay fiaran'ny libany tamin'ny atoandro teo. Anahy ianao anio. Tsy mahalala ny tiary nga. Tsy nisy zavatra izay niriko ka tsy azoko izany tamin'ny fiainako e. Ka io ary aloha lany io ilay ranom-boankazo e. Io ve ho avela fotsiny io. Sady ianao fa tsy nandray anjara tamin'ilay mavesabesatra ihany ko. Eny e, fa aleo ihany aloha ry tiary tsika mba hody aloloha amin'izay mba tsy mitaitaina neny a. Tsy tazomiko ela be izany ianao ka. Kay, ary tao fanina vetivety teo koa izany. Ao tsara ve? Mba tery kely hody ary tiary azafady indrindra. Tena mavesatra be ny lohako. Tiaro a. Nanina tamiko akoho ary ndrity io e. Andao ary. Ao mamikira amiko. Fa mba izay ihany ary Notsongaina ry lanitro. Telefônina amin'izany tsy raisina fa avelany eny fotsiny. Efa impiry aho izao ny antso teo. Iny kosa ka efa nandefa hafatra ka miala tsiny indrindra ry neny fa
mbola sahirana be zahay dia tsy afaka mandray antso aho. Manao garde aty amin'ny hopitaly mantsy izahay io. Na dia sahirana tahaka ninona aza ve dia tsy afaka mandray antso? Na dia 30 sekondra monja aza ve? Ny mahagaga koa dia tsy nilaza tamika an'izany hoe ry zareo anao garde izany akory izy talohan'ny engany teo. Eny kosa fa tsy niantsomoka. Ny veriny fa tena tsongaina angamba ny tena nandefa liafatra teo a. Tsongaina aza tsy hay mahary izay ambonin'ny tany tiako. Sady tsy ahatsiaro ninina kory aza rehefa miverina ny sainy rapitso. Aleo amin'izay ranga jerena tsara amin'izay ny olona n'ity fiara ity fa miahamaizina ihany ity ny andro. Nefa mbola eto foana hatramin'izao. Ny herika koa tia manao ny ataony aniko. Ny sambra ny rezervena izay any mahangatsika fotsiny. Lozako mamisavizy eto fotsiny. Ohatry, ary inona ilay zavatra tazako nanam-pandalana taratry ny jiro ny fiara teo? Sa alika? Nefa toa aingana loatra ilay fitsorikany a. Hatramin'ny voahana tary amin'ilay trano fandizana tary tokoa dia tena ohatran'ny misy manaraka izany foana. Dia iza nefa e? Efa hisasaka mariny ity ny alina vao tonga. Mba mavesatra koa kialy izany ka. Saika tsy tongako tato amin'ity trano fandriana ity mihitsy a. Aleo apetraka eto am-pandriana. Ary iza kosa mandehandeha ho velany eo izany e. Andraso hoe jerena. Andreneniko fa ino zavatra mainty be io? Olona sa biby? Ary mavomavo be nge zany masony izany e. Mirondrona mampatahotra ity izy. Ino fa manatona? Fa inona re ty biby hitako ity e? Voloina be ilay izy. Atao hoe alika. Tao lava ny vatany. Atao hoe alika dy. Toa tsy mba misy an'ireny aty amin'ity faritra ity ka. Toa maintsory sahala amin'ny olombelona mihitsy ange ilay izy. Iny fa navoakany koa ilay hoany maranitra sady lava. Mivangony koa toraka izany. Inona re ty ry lanitra? Vonjeo e! Vonjeo e! Mavesatra koa izany lohako izany. Fa aiza aloha za ty e? Toa eto Ambohifandriana. Sady tsy mirakitamba akory. Fa tsy fandriana kosa aloha izy izany a. Andriamanitra, dia fandriana n'iza nefa? Masokoa ty jambena ilay tsy asokatra. Toa misy hazavana mitaratra be izany ato. Andraso hoe tiary trano fandizana. Andrekaka eo dia sanatria tokoa ve? Za nefa toa tsy nanendry zava-pisotro mahamamo akory. Ary hazavana miditra avy zary. Avy eto amin'ity varavarana misokatra
danadana tika mitaratra masoko eto fa traniza nefa ty e marina raha tsy voasambany ihany niditra tato ary tiary mba lasaiza retsy mipetraka etsy amin'ny sezarety izao ny akanjo nanaovany maly alina mbola tsaroko tsara dia lasaiza ary sy izy izany e aleo aloha hiarina teto mihitsy aka ary aiza moa ny telefonako toa tsy aty apaoziko akory aika ito amin'ny table de nuit ka na ny any tiary koa aza tao io fa ahoana ary izao e oay za toantso avy amin'ny eny tsy voaraiko e aleo tonga dia antso azy mihitsy aloha ka allo ny zanako fa aiza foany ty e ary inona ho aty mahamiramirana ny endrika ny zanako lahy e sady zay efa hatramin'ny maleriva mihitsy io a tena faly mihitsy ange zary dady novaliany notsongaina ihany ny etaetapoka efa traminy ela ary novaliany tamin'ny fomba hafa kely mihitsy a tamin'ny alala mifihetsika sy ny sisy tamin'ny alala mifihetsika ahoana koa tamin'ny oroka rery dada ay ve dada nga ahoana fa ohatrany reny anatina orona tsara vahiny re mihitsy saika lasa tany amin'ny tsiza nge ny fiara ry dady mahita atao mihitsy nareo reto ka fa na izany aza amin'ny tandrema ihany fa so dia ho fatelohan'ny fotoana eo ko misy miantso ange izany telefônina positra ny dada zany entoko andraso hoe raisiko komisaria de polisy atsirabe mandray anao tompoko razana aizy io ay aza mihetsika eo ary fa ho avy zay e eny tompoko misaotra anao nampandre miomanaingany se fa misy razana hitany olona ho ny ery amin'le kezika anatin'ny tanàna ery e le ry atsinananarivo izany ry dada andao fotsiny fa maika isika e fa razana hoana aloha zany any mahita azy fa andao andao ariko kaikai tena tsy laitra zany fofona zany ry dada ka izay fofona zay mihitsy any eny nanaitra ny olany atso antsika teo e raha tsy io fofona io zany tsy nitangorona iro alimanga reo mazava ho azy dia tsy hita io fahaty io tsy fahaty efa herinandro mahery vio ry dada zany raha misy hamantarana azy tsony na nyeniny aza ny akanjo amin'izany efa rotodrotika ohatrin'ireny hoe nokatsanana tamin'ny sabatra ireny raha izao poziny zao aloha dia lehilahy le izy lehilahy efa somary lehibehibe satria efa tena fotsiny volony ny atsasam-bolony zany iny e fa ny mahagaky ny hery dada dia zao hoe tato amin'ity ala kesika ty any veny namonoana azy sa hoe vonoana tany akafa dia narinana taty fotsiny ka tsy mbola fantatra aloha ny amin'izany rysea rehefa nandinika ary se dia toa mampitamberina zavatra ao an-tsaiko reto fitafy reto fa zavatra inona zany ry dada dinianse tsara ny pataloha jinina manga blouzon cuir mainty t-shirt mena no ao anatiny entoko le fitarainana ndrayntsika herinandro voatsela ty ry dada le ho tamin'ny herinandro iny le tamin'nanjavonany le rangatsona hoe razon le mpiandry tanàna ny rabosy ka izay indrindra le zanako topoko larabosy no nametraka le fitarainana ary toy zao mihitsy le fitafy nanaovan'ny farany raha araka le fitarainana iny tena tsy isalasalana ry dada fa tena izy io fa jerense ange toa miendrika rangotra ny reto ratra amin'ny vatany reto sady manerana ny vatany manontolo mihitsy izy zany tsara ny toa misy dia akaikitra koa azako tena tsy zava-maranitra kosa no nanaovana an'izao jereny dada nefa ohatra misy volo misisika koa eny elanelan'ity raratra ty zany ndraso hoe sy tomboko amin'ity painsa ty io tena volom-biby ty
dia bibinina nefa alika nefa to tsy mampino hoe alika ve dia havitan'izao e. Ary ina ry zany hitandry zala mpitondra alika mpitsongo dia eo ambadika eo zany ry dada. Eny tokoa andao no tomorona kakeny e. Ay tena misy razana afako io ry dada. Razana voaingana raha zao fandinihako azy zao a. Tovolahy koa tia izy sady miosondra tanteraka. Ao hoe jerena ny endriny izy ity koa to mioaka raha tioko. Andrekaky eo fa tsy tia ary zanaka rabosy lahatokana ve ty e. Eny tokoa tena izy io. Ary tena feno rangotra sy kaikitra ne zany vatany manontolo zany e. Tena lalina dia lalina ty ry dada. Hita tsara amin'izao fa tena tsisy akanjo tsony nakodiny na dia ray aza. Tena mahotsy ary sety mandinika azy mbola tanora io ange dia zao sahady tena mbola tanora kely le zalahy ty. Nareo roalahy zao ny arakarataona. Nisy fotoana raha nge zay efa ray kilasy mihitsy ry dada. Fifanjavatra ary ve zao sa ahony. Tena mahagaga. Nisy namoana aloha raha za mpiandry tanàna. Avy eo indray ny zanany lahatokana zany hoe ny zanakaraposy lahatokana indray ity no maty. Tena mahavariana ka. Maty ny mpiandry tanàna ny rabosy zany hoe razon. Zao indray tia ny zanany maty. Asa aloha raha mitovy jery amiko dada. Fa raha ny hevitro manokana dia tena kely be tratra nahavanona zao zavatra zao. Tena tsy isalasalany zany. Tsy miandry ela tsontsika fa tonga dia sokafana ny fanadihadiany. Tena zay mihitsy. Mila fantarina zay toerana nalehan'ny farany dia ireo olona niaraka tamin'ny farany ihany koa e. Tena tsy andrasana ela ry dada fa ndao tonga dia hetsika zao dia zao ihany a. Dia izay ry neny nantony tsy nahatafody alina. Enjany zany marina. Jylambotoetra koa nge le tiarin-dozy iny e. Tsy namelako kosa aloha iny raha naninona tany ny zanako e. Dia tsy haiko marina aloha izay tao andohany e. Izy aza tsy hita hoe lasaiza. Misaotra an'Andriamanitra lehibe aloha fa tsy nanino ndry e. Za tato efa mivadi-po mihitsy a. Tokony hampianatra za zao dia nanapaka tsy fidiny fotsiny. Natsoko manko miangoty alina dia nilasa tamiko izy fa tsy nisy ankizy nanao garda tany amin'ny hopitaly zany. Ka izy no nandefa ny mesazy iny fa tsy zako. Andraso hoe i Patrick ty miantso aty marina. Allô? Manao amin'ny Patrick? Salama tsara fa misaotra e. Miala tsiny manelingely. Tsy maninona ka. Hono a? Ahoana? Ao an-trano ve ianao dia notsongaina koa ve ao? Ie, hitokaiko ito mihitsy izy. Fa misy inona? Eny ary. Fa misy inona ry neny a? Totaitra be neny teo am-piresahana. Mila mankany amin'ny bureau police zao dia zao ndry anaovana famitorana. Zay no niantsony anteo. Anaovana famitorana? Fa misy inona hono ry neny a? Hita tao amin'ny alakesika kely tsy manalavitra ny tanàna io ny ny vatiny tiary a. Sady efa tsy misy aina tsony mihitsy e. Ahoana tsara hoe ry neny? Dia inona hono idirako amin'izany? Ka ndry hono no voalaza fa niaraka tamin'ny farany e. Hita tany atokotanin'izany olona mpampanofa hevitra fandriny izany mantsony ny fiarany tiary. Ary rehefa nanontaniana ny tompotrano dia nilaza fandry no nivoaka avy tao amin'ny efitrano io no ny maraina. Izay ihany no nilazainy tamiko teo ka. Andrekakyo, dia maty izany tiary. Mba haloza koa izany. Izany hono e. Loza koa izany ka. Ie, aleo aloha dia homana vetivety ry neny a. Anaraka andriany koa ka. Ho fatiny tebotebo fotsiny eto raha mijanona eto. Ie, sady zara teo matahotra anderery.
efa tonga ohatry tovavy niaraka tamin'le tovolahy tany amin'le efitrano nahitana ny fiarany le tompon'le toerana moa no nanome mipikapika le tovavy na ahafahana namantatra azy sy nikaroka vaono a fa fantatra dadange zany le tovavy niaraka tamy matoa raha vitsymonja dia hita eny e fantato tsara ka ary na iseho io koa aza mahafantatra azy tsara mihitsy fantatro fa izy zany ry dada ely zany fa aleo ampandrosoana mihitsy izy ka mandroso ianao raha matoa kely ao fa andrasako eto ivelana eto ianao e dia mahazosa iza dia mipetrapetraka misaotra tompoko notsongaina fangainao le tovavy niaraka tamin'ny tiary alina zany eno kely aloha mifanazavako ry tovo tena vehivavy famadika raha ianao e tena taranakeva marina tsisy ilaina azy fa hoaizy ianao ry tovo taterao tsara ny famitorana an'io ry dada tsy mahafantatra akorany tovavy io tovo tsy tia andreanao akoran'izay zavatra nataonao alina fa makarary ny saiko zany e ry tovo asa fangaro amin'ny asa kosa aloha ny fiainam-pitiavana sy ny tena lasa izy marina eny ary raha matokely lotsongaina minao fa efa fantapantatra ao ny antsony ampetsonanao dia zany no trangatorina eny mbola tsy nalaza ninina kory dia iny to fandritina mivoaka za matsy mba gagako dia ninan'izay nylazaindry ihany be nefa Patrika tsy fantatro roneny nanaova ny prélèvement mihitsy aza afahandry zareo manamarina raha tena nisy an'izany fampatoriana izany tokoa ny zavatra nampisotroana tsy haiko hoe miayayana ve zareo ny dikan'izany sa ahoana satria tsy mahazo mivoaka ivelan'ity faritra misy atsika ty koa no raha mandra-pahitan'izay mangirana amin'ity raharaha ity mahavariana koky ity raharaha ity ka fa ny amiko sy toviny eny tena mampana atsoka amin'ny findainy mantsy izy ohatrany hoe minitsy mandray zany tsy ho raisiny eo ihany vendry rehefa tony ny fony kalma aloha tsy maintsy hitantarany amin'n'itony hoe Patrika rainy tsy ho fanadiva tena fotsiny veriny eny no fandraisany an'izany aza matahotra indri fa tsy maintsy hiverina amin'ndrio foana izy indrindra rehefa resy lahatra amin'ny fahamarinan'izay zavatra voalasandry fa zao tokoriny eny no tena mahavarina rakotra rangotra sy kaikitra lalina nge ho no vatany manontolo dia izay nitarika amin'ny fahafatesany ahoana tsara hoe ry notsongaina izany tsy izy rery hoe nita fatao amin'ilay alakesika iny fa raha zao koa tao ilay hoe tsy hitapopoka ve ie ny razany efa sy mba tanteraka no hitandry zareo tao dia tsy mifanalavitra azy teo koa no nahatana ny tiary izay ary le fanahiko mila mandray fanapahan-kevitra faran'izay ainga ny riry voahirana efa mandady ny trambo dia sanatria ve efa ao anaty lisitro biby koa ny anaran'ny tia tokan'ny haiko ity fataovariana be ho any eny mandinika gaga fotsiny aretsy amin'nytrangany zavatra rehetrarehetra hoe mba olombelona toa ahoana no nahavandoza toy izao fa angaho ny olona manao an'izany fa tsy hoe le kely be tratra hoy ny olona ny polisy ny asa raha mba mino an'izany na tsy ho gaga ihany angambenao ry notsongaina raha ilazako fa fantatro dia fantatro tokoa le kely be tratra no nahavanina n'izao rehetrarehetra izao oay inona koa ary nanaitra teo aito mamivalalana lika tsy akijanona tena tsy misy atoriana koa izy izany ka fa inona koa ary mahazo andreo alika ireo sady tsy ray tsy roa fa ny alikan'olona rehetra eto amin'ny tanàna tena manirikiry be
Leo rangatapinina amin'ity ondana ty mihitsy ny sofina ka. Mbola fo maraina koa mantsy ara-pitso. Zay kosa fa nijanona ka. Alika mandreraka. Aleo amin'izay ny torimaso no atrehana fa tsy. Otry. Ary inona ry izany zavatra mikitrana ao an-tokotany ao izany? Hoe hiarina kely mihitsy hainoko azy tsara. Miaraka amina famindra mitsaitsaika dia isaky ny mamindra ilay izy dia toa arahana rojo vy mitaritarika. Sa kosa nisy alikan'olona tafiditra. Efa nidiko tsara nefa ilay vavahady teo. Tamboho koa moa mba avoavo ihany. Ary feo aninona ndray ary izany. Toa feo an-jazakely mitomany. Sasaka mitady lahy. Atao hoe feo an-jazakely toa tsy izy. Atao hoe feo tsaka tao manala sala. Sady avy eo an-tokotany eo ihany ny avile izy. Dia inona ny atao? Sa ho jerena? Aleo rangaha jerena. Iarina moramora avy eto am-pandriana dia rangaranganiko eo amin'ny makaka kely io ny. Eo amin'ny makaka kely eo amin'ny varavarakely io. Eto matazana tsara n'izay mitranga ao velany ao. Zay. Ao amin'izay hoe mazava tsara koa ato tokotany ato tarafiny hazavan'ny volana. Zary izy izany. Izany fa nitsahatra ilay feo. Andrekaka eo. Fa inona ny zavatra maintimainty be mipetraka eo ampovoan tokotany io? Olona ve io sa inona? Toa somary manjoka ohatran'ny rajako izy ity. Dia voloina be ihany koa. Fa inona re ty ry lanitra? Tena mampiorokoditra izy ity. Andriamanitra, mierika anakaty ihany koa nge izany. Vandravandra ohatran'ireny anambaraniko izany hoe tia masiny amin'izany mavo mazava ala mampatahotra. Mangoritsina daholo amin'ny vatako iray manontolo marina. Fa ohatran'ny lohalika. Ila tsy ahetsika intsony. Iny kosa fa nieriny iray mandeha dia nitsorika ohatran'ny tsy teo ka indray nitsambikina dia any ivelan'ny tamboho ilay izy. Zay vao azoko ny haiko. Aleo verina ao am-pandriana moramora amin'izay ka. Zay. Andriamanitra, fa mba inona loatra ary ny zavatra iny. Toa mampatsiahy an'ilay biby tao anatin'ny nofoko indray alina iry ilay izy. Tsy vaovao amiko mihitsy ilay fomba fijeriny. Mbola mitsangam-bolo foana angiarina iny hatramin'izao e. Tena mivandravandra teo fotsiny sisa ny nataoko. Diva maraina iny avao mba nahita torokely. Mino ary nefa tena le kely be tratra iny a. Fa mahagaga dia hoe inona ary no antony anarahamaso aho. Misy fifandraisany amin'ilay tantarany renao ilay izy ry nitsongaina. Noho ny mahasanany ianao no antony eo dodiny manodidina anao. Tsy azoko. Fa misy fifandraisany amin'ny raiko ahoana? Zay ihany aloha no azoko lazainy. Aza matahotra fa tsy maintsy ho avy ny andro hitantarako andriny misterin'iny raharaha iny. Fa alohan'izany anefa dia tsy maintsy faranana amin'ny fomba rehetra aloha ny amin'io biby ratsy io. Faranana ahoana ary neny a? Amin'ny fomba ahoana dia iza no havitan'izany? Rovina no tantarany eny amin'ny marina mahakasika an'izany ndraiky izany a? Tsy maintsy hazava amin'ity ihany ny zavatra rehetra rehefa vitany amin'io biby io e. Noho izany dia tsy tokony hatory atao trano aloha ndry manomboka androany e. Tsy matory atao trano? Fa aiza? Marina raha tsy mistera be amiko izany zavatra rehetra izany ka. Any amin'ny Ndrimiangoty e.
ao fa resahako meloha Patrika dia andrimy matory. dia nenindrery izany ny janonato. Fantatro re izay ataoko zanako a. Misora ihany ry an'ity ranomanitra vaovaovao vidiako ity. Izany ary moko, henindray ary sy andriandro fotsiny amin'izao kosa aloha ny saiko e. Tsy maintsy fantariko izay zavatra fenina iny, na ho ela na ho haingana. Nitra vitsy sisa dia sasaka ny alina. Mino aho fa tsy ho ela tsony koa dia tonga eo ilay kely betratra iny. Efa nangina daholo koa tsy inona ny alika mitomany valala teo. Nizay tokoa ary reko misy mitsaitsaika rahana feona rojo any an-tokotany an'izany a. Tambikinao an-davarangana angamba izy izany. Ie, dia izay fa sokiriny ny varavarankely. Ary tsy nisy dikany taminy namoa azy. Io fa manomboka manombola. Dia mihevitra tokoa izany io biby io fa inotsongaina ny matoretam-pandrina eto. Akanjo mandry ny notsongaina raha teo koa moa ny entiko natory. Ay ianao vao manatony eo anio. Izany fa manatony torim-pandrina. Ndry, ary tao fetsy. Stony moramora ny lamban'ny rakofako. Indray tsy napoziko. Inona izao mety ataony eo rehefa tsy kariny fa tsy nitsongaina velively izaho matory eto ity. Efa natombo karangaty ka tsy maintsy faranana. Ary miakatra ny fandriana avy any an-tongotra izy izany e. Iarenako tapoko io dia tsy ataoko avy hatrany amin'ity tsatoka maranitra vita amin'ny andramena ity. Kendrena tsara mba hanandreva ny fonony vo fa raha tsy izany dia aratra fotsiny izy. Tiany an'ity. Tamin'ilay niarenako tapoka teo marina ilay izy dia nitsambotraka ny sandriny indray vao tsatoka ilay tsatoka. Nitsoahany teo amin'ny sandriny ilay izy dia natsipy ny tery. Ahoana indray ireny fomba angalako an'io e. Izay no tena losa. Nahamono biby tsy nahafaty aty ka iviterany rano. Marina raha tsy rombotra be ity izy. Inona ireny no atao e. Izy nefa miha-manatona moramora ihany. Zaho ty tao tapidalaka le tao sokonana ny bato. Tsy afa-mety tonjotrany etsony a. Andriamanitra nareno atao e. Izy ko ty eo akaiky ny varavarakely mihitsy. Tsy mba misy irika hitsoahana akory. Izao izany vao faty ny raisiny eto androany. Andraso hoe zaho koa ohatry ny adala. Kay moa misy kirikana brimiko ato bozikato fa saika adiniko. Aiza izy teo. Tika dia tsofoko faran'izay mafy tia. Aiza ny tsisy aheno eo e. Kay! Kena marina. Le biby tamin'ny tenako vao saika hitsoka. Le kiriko. Fototra mipetika tery le kiriko. Kay! Kenda! Miratsa-tanany koa mitovy amin'ny ratsa-tanany olombelona reny. Lehibe kokoa aza. Sady izy ny maso mafy be any tenako izany. Maty aho e. Vonjeo e. Vonjeo e. Kay! Maty ala mosiko soloako.
tsipinray aho dia nidona tamin'ilay komaody ngezabe. Kay indray fa nanatona sady navoaka ireo maranitra sady lavabe. Zany efa ty ila tsy ahetsika intsony. Raha azoko tsara zany dia ireny ondreny no entiny hanaperan'ny aiko. Ampio ary Andriamanitra. Andriamanitra. Ary avy aiza ary izany pobasy izany? Iny fa lasa nilefa ilay biby. Misy olona manatona koa izany. Iza nefa to itovo. Ie, itovo tokoa ty reny notsongaina. Ohatray to nitolevika. Aleo entina any amin'ny hôpitaly farak'izay malaky ty fa tena maratra be zany lohan'izany. Dia izay ny zavatra nitranga tany ry dada sy notsongaina. Raha tara kely dia tena mety mifaty ny renonao angamba sisa ny raisina teo. Ilay kely betratra matsy efa kevitry ny hamono azy mihitsy moa za tonga tapaka iny. Vao nitofirin'ny se zany izy dia lasa nandositra. Ie, soa ihany e. Tsy haiko fa asa na ilay tivitra nataoko ny tena nampitsoaka azy na ny fahafantarana fa tsy notsongaina ny natory taoko. Tena misaotra betsaka ary tova. Raha tsy nisy anao mantsy dia maty neny. Tsy misy fisaorana zany ry notsongaina. Kay io kosa fa efa mahatsiaro tena izy ka. Kay marary ahy zany ny lohako. Ary aiza zany? Aty amin'ny hôpitaly tsika zao ry neny. Aza mihetsiketsika be loatra aloha fa misy zavatra mipetraka ireo. Hôpitaly? Fa maninona mity amin'ny hôpitaly ahako? Andraso e. Zay vao tsaroko le zavatra nitranga. Le kely betratra? Saika maty neny raha tsy voavonjy ny tovo. Itovo? Misaotra betsaka anao ry tovo a. Raha tsy nisy anao tokoa zany dia maty rery tao Tsy misy fisaorana reny amin'izany ry neny a. Raha tsy nisy an'ny notsongaina koa nge ny angavy anara-mason'ny trano ireo dia mety tsy afaka anao inona koa ray. Ka efa napojiko mihitsy fa misy zavatra hafahafa manatona dia izay ny antony angaviako any tovo hoany. Tsy hitako tokoa izay fomba hisaorana anao anaka. Tena irak'Andriamanitra ianao. Tsy misy fisaorana reny amin'izany a. Ataovy aloha izay asalama e. Eny fa inona marina vao hirana ny zava-patatrao zany hoe ny tsy ambaratelo afenonao mahakasika ny rara kely betratra io izay nanaovanao fiverinay mihitsy. Tena misy zava-patatranao mihitsy mahakasika an'io e. Za dia efa ela ny nanontany tena. Mba miangavy tokoa rery neny aza misy afenina aminay intsony. Sady amin'izay eny dia tsy mba miteny taminay akory ianao e. Nefa nge afaka manampy anao tsara izay e. Ary indrindra manana ny fitaovana afaka hidiovana ny amin'izany izay mpitandro ny filaminana. Ie, fa efa mba nanahoana tokoa aloha izay neny alohan'ny zavatra rehetra e. So maty tsy mbola tokony miresaka be akory. Mbola tsapako mavezabezatra kely ihany aloha kanefa tsy dia maninona loatra e. Mo androany koa ngamba no fotoana ilazako anareo marina rehetrarehetra. Zany? Efa antongotra raha teo ny fotoana e. Ety am-piandohana aloha dia miala tsiny sady aminareo tamin'ny nanafenako ny marina rehetra. Indrindra fa taminao ry notsongaina. Tsy niteny mihitsy satria mihevitra fa ho vitako samirery ny hamono an'ny kely betratra. Raha ny tena marina dia efatry ny ela no vonona hiatrika amin'ny fiavian'izao andro izao. Ary tsy te hapitika izolon-kafa amin'ny raharaha io koa ny tena marina e. Anenina mandrakizay mantsy raha sanatria nisy nahazo antovo na Patrika. Eny fa na izany aza tokony tsy ho adinonao fa mpitandro ny filaminana izahay e.
afaka manampy anao tsara. Eny fantatarao daholo izy tokony ho fantatray ahafahanay manampy anareo mianaka. Betsaka loatra matsy mifanontaniana nefa tsy misy valiny akory. Toy ny hoe nahoana ny tadiaviny kely betratra vonono notsingaina, inona ny ifandraisany amin'ny biby eo amin'ny razao sy tiary. Zany zao fanontaniana mila valiny daholo nefa mbola tsy hisy fantatra treto. Zao ary le izy ry izy telo mianaka ka enoy tsara. Eny fa mialohan'ny tantaranao azy andraso aloha ampandrenesako vetivety ny dokotera fa sao dia ho gaga izy hoe inona ny antony hijanonantsika ela be ato. Tena mety tokoa zay andao ary. Zao no nitombohan'ilay tantara vao ny famofo za sy rainao tamin'izany fotoana izany, izay tsy iza fa i Rabosy. Iza tsara hoe roneny? Rabosy? Eny ry nitsongaina i Rabosy ray ny tiary ihany ny rainao, fa ny reny no tsy iraisanareo. Andriamanitro, tia lozanao dia mpianada zany za sy tiary. Eny ry nitsongaina. Tena loza zany marina. Loza. Poa. So ihany fa tsy nininona vita teo aminay. Saika mifamototra zany izay mianada. Ie, saika mifamototra izay tamin'iny alina raha tsy voasakany kely betratra. Tsy sanatria faly tamin'ny hafatesany tiary anefa raha nilazany izany. Izay zany na tonga na anana fifikirana manokana tsy haiko hazavaina tamin'ny tiary. Ay zokiko ray raha amiko. Raha iray ihany no kiriana ato anatinay. Tena ifonao ankiry no tsongaina. Tsy azoko koa nge ny antony tsy nilazany eny mialoha fa mpianada za e. Io tia manafinafina ihany no mahavoanareo. Oka rea, efa saika ilazandriany izany mihitsy nge izany no tranga reny loza rehetra reny. Ary enoy tsara ny fitantarako sy ny fanazavako dia ho azonareo ny antony tsy nilazako tamin'iza fa Rabosy ny rainao. Tena raharaha zany. Eny fa toy izy ihany aloha ny fanazavany. Efa nanankarem-be toy iny Rabosy no nanomboka niaraka izahay, ary efa niteraka ny tiary tamina vehivavy hafa izy fa tsy raikitra moa ny an'zareo. Marobe ny sisindresaka nandeha tamin'izany fotoana izany fa hoe ny ompo biby sy nanao sorona hono no nahampanefo be tampoka ny Rabosy rainao. Tsy dia niny loatra nefa satria nasesiky ny fitiavany, fa noraisiko toy ny vavampialina fotsiny. Vezivezy matetika tao an-tranony ato amin'izany, moa efa tongotra koa ny raharahanay. Tao anatin'izany fotoana rehetra izany koa no nahafantarako fa nitoejasan-driry no tsongaina. Izany veriny. Falery moa tamin'izany fa ampafantatra an'izany tamin'ny Rabosy mivantana. Izaho saika andondona ny varavarana efitrano indrindra no sendra nahare-ampahandresaka kely ny fanaovan'izy izay rangaha lehibe iray izay. Izany. I Rabosy moa tamin'izany narary-be ka no everiko fa olona namangy azy io, kay pisikity ilay rangaha raha fandrenesako ny resany. Dia nanomboka tamin'ny fotoana io ve izany no narary dada dia nitarika fahafatesany? Mbola tsy tamin'io ka taoriana kelin'io e, dia mbola sitrana ary izy. Eny ary toy izy foana fantapahako teo neny. Reko iaho taminareo fa reko ny resaka ny fanaovan'zareo. Eniko tsara ny lazan'ilay rangaha io hoe averiko aminao foana hoy izy, fa raha toka tsy misy tanteraka ao ny sorona na misy voadingana ny ray amin'ireo zavatra nasaiko ny tandremanao ireo, dia ianao ihany ny fiterany. Ho fongana avokoa ny fanananao ary tsy ho afabela sy ho ringana eny hatramin'ny taranakao, ary io biby io ihany no anatanteraka an'izany hoy izy nanohy ny teniny tamin'ny feoentitra mafy dia mafy. Toy ny tsy alaram-baratra na ianao an'io resaka io, niahatra ka tsy sahy nandondona amin'ny varavarana indray fa lasa nitsetsaika niataka lavidavitra kely teo.
Nitazaniko avy ery alavitra ery. Ay, iny tokoa nisy lahy antitra iray nanao fitafy hafahafa nivoaka tao amin'ilay efitrano ary niditra avy hatrany tao anaty fiara. Sambany aho nahita ny rangahy io niaraka tamin'ny rabosy. Mety no i rabosy ty hafa nietsika no ilay retina angamba no tsy maintsy lehilahy antitra no nanatona. Tsy ho afa-bela fa horingana hatramin'ny taranaka ao hony. Tsy niala tao an-dohako ireo tenindreo nandritra ny tontolo andro iny. Zay aho vao nino sy tonga saina fa marina daholo ny voalazan'ny olona mahakasika ny rabosy sy ny fomba nampanankarena azy. Dia tena nisy tokoa izany io biby io hoy aho lasa saina. Zahay vao manomboka mazava amiko. Izany hoe raha manao faux pas kely izany rabosy dia anefatra amin'ny ain'ireo taranany. Izany indrindra natahatra mafy ka izay no antony ialako teto. Nitsoaka farak'izay lavitra mihitsy dia tany ny zanako no naterako sy nitezaiko. Tsy nataoko fantatro rabosy akory hoe nitoejaza taminy aho. Ary tamin'ny ialako teto dia na ny teto an-tanàna aza tsy nisy nahita ny nandehanako akory e, ankoatra ny dada sy mama Raibe sy Renibeninao ry nitsongaina. Sahiran-tsaina ihany aho tamin'ny fomba melomako anao tany an-tany lavitra tany. Tsy misy havana, tsy nisy ininina, na dia nanome vola hevotako ihany aza Raibe sy Renibeninao e. Ay mba tafiditra nampianatra tao amina sekoly tsy miankina iray izay aho. Momba ny fampianarana raha teo moa ny fifanana sy fianarana nataoko e. Avy eo dia voaray ho mpiasa-panjakana tao amin'ny sekoly mpanjakana indray aho taty aoriana. Dia izany io ilay niteneniny tamiko hoe affecté tamin'io asa io ny na tonga antsika nifindra tany. Ay izany ny tena marina. Ie, na iray vaovao tsy taitaika mahakasika ny rainao ihany aho, na dia tany lavitra aza. Reko amin'izay taty aoriana fa maty rabosy rainao, ka nanapa-kevitra amin'izay aho ho dia efa-bolana taty aoriana ny nahafatesany. Raha zo iny ange izany ny tantara dia nisy zavatra tsy voatadry ny rabosy na hoe nisy zavatra tsy tanterana nahatonga ny fiainan-kirosofahana toy ireny e. Izany hoe nanefatra amin'ny ainy mihitsy aza moko. Izany dia izany tokoa e. Ny hevitra hoe mahay niaraka tamin'ilay tranony tao koa io biby io, haikay mbola velona tao ihany. Tsy haiko hoe tamin'ny fomba ahoana. Na koa hoe mbola ny karamana raha zao ny karakara n'io biby io ka tafatsoaka tao ilay izy dia inona moa nandrazao indray? Mety ho izay. Na koa hoe tsy nompiana tao intsony izy dia natory tany amin'ny nisy azy tany fotsiny. Fa ny fiverenany tiary sy notsongaina teto toerana no nampifoha azy indray. Ary fatany tsara ny mahataranaka rabosy an'izy menada no ilay herin'ny maizina tao anatiny. No io antony io indrindra ry izy telo mianaka no tsy nilazako na tamin'iza ny mahazanaka rabosy any notsongaina. Na i notsongaina aza tsy nampahalalako an'izany mihitsy a. Ny hevitra mantsy fa ny tsy filazako an'izany no mety ahavitra ny ainjanako. Hay maranitra lavitra noho ny fiheverako azy le kely be tratra ka io mitady fofony ainy io. Na dia nizahako ny tazomina ho asa mirery azy izany. Raha azoko tsara ange izany dia tsy hijanona mihitsy io biby io raha tsy mahafaty any notsongaina e. Izay mantsy no lazain'ny lehilahy antitra iny. Na ho atao ninona na anaovany ninona dia tsy tiako kasihany io biby io kory ny singam-bolo iray amin'ny zanako e. Efa nanao fikarohana lalina raha teo amin'ny fomba mety amin'nona azy. Raha tsy izany manko dia iririhany foana io biby io. Dia nahita hevitra izany neny? Ie, reny ray aman-dreny be reny no nanoro aho. Tsatohana amin'ny tsatoka vita amin'ny andramena ny fony mba ho vaky na
katsanana amin'ny atsolanga no tepena tamin'ny volafotsy ny lohany. Avy eo dorana ny fatiny. Izany no fomba famonoana azy. Raha fitaovam-piadiana tsotra mantsy mety tsy hahafaty azy satria manana hery manokana izy io. Tsatoka vita amin'ny andramena na antsolanga volafotsy. Ka iza nefa nahitatsika an'izany e? Ay, efa misy ao ka. Izay ne no saika namelezako azy tamin'ilay alina iny e. Hay sy lifatra dia tsy nahavonivony. Ka ny fomba hono moa izany ny fomba nankakaizana azy e. Efa nijabaka mantsy izy tamin'ilay farany teo ka mino fa ho mailo amin'izay izy amin'ny manaraka e. Naiza no isan'ny notsongaina dia tsy maintsy alehany foana. Ka na ao trano ihany aza, mino aho fa tsy maintsy iverenany. Ao ihany no anaovanareo velam-pandrika e. Tsy maintsy iverina izy satria dia volana raha alina. Mila mitandrina tsara nefa fa amin'ny heriny manontolo izy amin'ny fotoana io a. Dia volana? Izany ve tsy mitovy amin'ireny loka roa amin'ny film ireny izany reny? Tsy kisendrasendra izany fa efa vao marina ara-tsiantifika kea. Misy karazana biby matanjaka rehefa dia volana. Anisan'izany ohatra ny alika. Ary fotoana toy izao raha teo no fivoahany. Raha mandinika tsara i Patrika tamin'ny fotoana nampalaza be azy ireny dia mety nahatsikaritra fa volana toy izao foana no nipoirany. Marina tokoa aloha izay e. Fotoana ny orana. Ary rehefa manomboka mazava ny volana no tena matanjaka ilay izy. Eny tokoa. Fa aza mananareo efa eto izay hanampy anareo ka tsy maintsy ataonao izay fomba rehetrarehetra amingorina an'io biby io. Ary tsy maintsy ho avitra koa no tsongaina raha mbola atovo koa ny tovo e. Dia raha mbola monsieur le WC koa no eto e. Tsy maintsy. Izay ny marina rehetra ka asa izay ho hitaranareo araka izy. Eny tsy mitsaranao izay rineny a. Fantatro mantsy izao fa no fitiavana ho anina anaovanao an'izany rehetrarehetra izany. Fa tena mampalahelo tokoa aloha e. Aleo mba eritreretina tsara ihany nefa rano taranaka alohan'ny tena hanapahana hevitra hiroso amin'ny asa maizina. Na dia mpanan-karena vetivety aza tena aleo mieritreritra tsara ihany e. Izao ny taranaka indray voaozina nefa lehibe manao ny ataony. Izany eo ihany fa ny zavatra mahafinaritra aloha dia mbola velonaina daholo tsika e. Ny velam-pandrika azona an'io biby izao no tokony tadiavintsika farak'izay aingana. Ny andro koa ty efa mihariva raha teo. Dia na izany mila mpandrenesina daholo ngamba aloha ny manodidina mba tsy higoropaka. Dia izao tokoa ry notsingaina. Mifona aminao tamin'ireny vava-tsy ambina nataoko taminao ireny fa tena nety mifora amin'ny mafana. Mamelanao ary tovo a. Fa aza atao ohatr'ireny intsony fotsiny a. Eny e. Alina indray ity ny andro. Efa miororo sahady aho izany. Ny alika koa moa amin'izany tsy mitrahatra mitomany valala. Midika ve izany fa miodiody andray ilay kely petratra? Inona ireny hitrangy eto hoe? Raha fotsy be verolaona aty ka ny andro izay gatonany. Apetraka eo ampelatananao irery tompo izay mety ho tohiny a. Ianao mahalala ny hevitra hiverana ho aho. Eto ve moa izany izy torimaso vanina fa mba mitafy lamba eto am-pandriana eto fotsiny a. Ny alina koa ty efa hisasaka. Andriamanitra, nyjany ary fa misy mijadona ambony tafitrano. Izany fa korbany ny tafitrano. Tsy nisy dikany tamiko ny nanokatra ny valindriana. Andrekaka eo io ambony io ilay biby. Izany endriny ratsy be mahatsiravina. Nify maranitra mirangaranga mampatahotra. Marina raha tsy miorina hatramin'ny hodohako. Ary toa mbola tsy midina nge izany fa manim-boly fotsiny.
azo aloha zandry mianana io e tonga dia mamonjea nytovy indriry ry nitsongaina aingana ndry e lay aingana ny ho a tongotro zany ary le roa nitatazo ary to tsy mapotsina azy korana izy zany nefa efa tena nataoko ny oatra ny fatralefana fody fampatorina iny fa ahoana ary zao e ary tena rongotra marina izy zany tena tsy salasala fa iatsapy ety amiko ne izy zany angakangana ary notsongaina mekareto mbo moto angakangana andria tonga dia raharaha favantrana ry zalahy aza tsitsitsiny e aza mitsitsitsy mihitsy tsy isy ve iny nitsambikina mivoakiny tsy apray sekondrakory nitsambikinany teo iezakaina aloha zalahy za hitana azy fa na zany sa ngeto tsy maintsy mandengana ihany tsika e lasa zao fa ho aisika ry tovo a ho any amin'ny positra ny polisy tsika e any malalaka tsara sady misy azonao isitrihana any ary tsy ho voatohatra zalanga amy izany fa nitazako manenjika antsika isazy ry le roa tsy mantro eny e efa tongotsika fa midinaingana aloha ndry tandremy ihany izay diavin'ny tongotra fa misy fandrika maromaro ato ay tety ny tananao aloha raisiko mihitsy feno andreny famandriana bibidia misy nifinify mibereny tokoa ny tokotany eny fa na dia ty hevitra vao miditra atao amin'ny positra ny polisy ty aza raha makitika an'io fotsiny izany na tongony na ny tanany dia ketikao mety ho tapaka mihitsy aza notsongaina midira malakilaky aty ao anaty selula ao ve fa maninona ho a nampidirina ao ato aho e midira angakanga ianao aloha ndry fa efa ho avy ny kely be tratra e dia ianao izany ahoana maninona raha miditra tokoa e tsy no henony akory a marina tonga dia nidinikadana avy any ivelan'ilay selula manatona n'le ty raha sa tsy matahotra lany iny aty e iny fa ketiko le fandrika teo amin'le varavarana ny tongony avanany tsy napoziny indray a aleo avoaka moramora le tsatoka tandremo ry to fa romotra be nge le biby ary mety mahafeny tanjany fotsiny zany le fanafody fampatoriana fa tsy mampatory azy akory somary mivembena fotsiny matsy le izy aleo alefa foana aloha nitivitra na zanona tsy zany ary mailaka be nyle le zany tena misaotisaoty berany zorotra ansena plafond fotsiny tena miala bala fotsiny le ty tovo a nitandrema ho ay ianao nitandrema ianao fa metsapy any aminao nge izy zany kay tena voarangotra ny kiboko marina tena mipitika hatramin'ny basy le tsatoka taty amin'ny tanako andrikako raha mba tsy nidiny tato aho zao dia mba afaka nanampy azy nefa hoe andramako takarina ihany tsatoka mipitika etsito atsofoka eto anelanelanyreto baravireto ny tanako hoay sady vampitolona tovy sy le biby kay kely sisa dia ho azoko ty tena matanjaka be ty marina tena ho fatiny atao raha zao noto zay fa azo titovy le tsatoka tatazo alefaso e tatazako amin'ity tanany ity ary atsatoko ny mpanandrify amin'ny fony avy hatrany inelinahy avosoma tsara fanandrify tsara teo amin'ny fony le tsatoka fa miarina dia nitsirepirepy ary tsy levoka tsara angamba le tsatoka fa any fa ahoana koa ary zany zany ary ndaka mitona tatazany atratra nylahy zay fa voadakako le tsatoka teo amin'ny fony tonga dia nanateraka tany amin'ny lamosiny io fa mitaraboka toa ny levika koa tovo mivoatra be ny kibony voato tangy anary tovo
Tovo! Ino ny fanalahity ry notsongaina? Ino tatazo? Vo avy nanolotra n'ilay fanalahity Tovo dia nitarapoka tamin'ny tany. Izay fa voasokatra. Andao aingana ry Tovo. Mirazo mamiko dia andao voaka aingana tatontsika hamonjy hôpitaly. Kay, marary ary notsongaina. Izay voataitra malalako. Oay, tafatory teto am-pandriana marary marina. Tratranao efa narary indray mbola nidanako. Tsy maninona ka. Toa mampanadino an'ny fanaitainako aza fanafisafonao an'ity tratrako tiako. Dia aty amin'ny hôpitaly daholo tokoa moa izany ny hafarantsika rehetrako. Na ireo ekipan'ny ofisy aza. Soa ihany fa resy ny fahavalo. Fa tena mafy aloha iny ady alina iny. Fa rehefa tsy maty fo amanena aloha dia izay nisorana leo ambony akia. Neny, hay ve? Neny, efa mahavita miarina e? Ie, mba efa manahoana izay ianao ry Tovo? Efa tsy dia maninona intsony ary neny. Ary ianao? Efa salama tsara ka. Vao avy tao amin'ny rainao tao aho izao. Fa mba nanahoana koa izay dada sy ny ekipa sasany ao e? Ao amin'ny efitrilana eo Patrick e. Mbola matorika eo izy dia tsy sahako ny foazina. Ny lohany mantsy no tena fo. Raha ny ekipanao indray dia tsy misy atahorana firy ny dokotera ka. Tsara koa izanyko. Isaorako be dia be ianao ry Tovo a. Raha tsy nisy anao ngamba efa tsy anisan'ny velona intsony izay mianaka. Tsy misy fisaorana reny amin'izany ry neny a. Fa avalo raha manana nge io e. Sady tsy anareo mianaka rery akory fa rahantsika manana io. Ary hony tokoa e. Letsatoka teo amin'ny fony ihany ve no nafaty an'ilay biby? Ie, na mafisy ny tovy tamin'ny daka mihodina mihitsy aza letsatoka dia nilevina tsarako. Dia efa nidoranareo ny fatiny avy eo? Nga nisy fotoana nanaovana an'izany intsony ry neny a. Ny fandehanana taty amin'ny hôpitaly hamonjy ny Tovo no natao vaindon-drà rà. Nefa nge tokony nidorana ny fatiny avy eo e. Eny e, mino kosa aloha efa maty iny e. Efa lasa nijery azany ry zalahy. Andraso izy mianaka. Tena ry zalahy misy tia miantso anaty. Allô? Ahoana tsara? Fa ahoana koa ary zany e? Nefa nge dia tao mihitsy le izy e. Ka roy tsara aloha ka. Tonga dia dory rehefa hitanareo. Eny e, tsisy resaka lavabe zany fa zay. Tovo a, fa misy inona hoe? Iny tokoa? Ka tsy nisy kely be tratra zany no tao am-positra amin'ny polisy e. Nahafatiny aza ngony tsy hita tao. Ahoana tsara hoe ry Tovo? Nefa ny dia hitanay tao mihitsy ny alany aina sy nahafatesany. Ka zany no zavatra tenen'ny zalana teo e. Efa nasaiko nikariko tsara aloha zalahy e. Na nanana hery hafahafa mbola nandehanana ry izy dia sanatria dia ho lasa lavitra be. Andrekako, tena enjana indray zany. Dia tsy hananana pirofo mihitsy zany no tena fisian'io bibioko. Tena mbola mipetraka mistera misy tia kely be tratra ty loatra eto e. Natolotry ny 11 du paradis groupe eo anao teo, ilay tantara nampitondraina ny lohateny hoe kely be tratra. Tantara nosoratan'ny Tokosera Rabe Manantsoa. Ireo nanome aina ny tantara Michel Laraitratope, Sedra Nambinina, Landry Steven, Seno Ramanantsoa ary Aina Fity. Nandry fiosina Natitosa, Tovandriambololona. Studio Librod. Mbola itoy.
fotoana ny tantara eto amin'ny RTA.